eo anatrehany zany hira tena saotra ny Eriky Manana koa aloha namorona an'izany ary ketrika sy faly foana miarabiky aminakavy eto amin'ity fandarana ity. Mardia dia mipetraka teny Itaosy teny izy ambaky ny dadany na hoe ny ray aman-dreniny Angara izay no ilazana azy. Zaza hitako no nahalehibe azy ary tsy indraindray ary izy entin'ny dadany mankany an-trano miara-misakafo aminahako, miara-misakafo satria ny dadany tena namako, tena maro ny olona naman'izany Daviko zany a. Raha ohatra hoe Mardia angamba ny raha ataoko de tena hoe elle est plus gasy qu'italienne ary tena ao anatin'le fianakaviana mihitsy le rahan'le artiste ohatran'io ny dadany mahay mitendry ny fitaovana rehetra raha ohatra hoe hamorokira sy ny karazana ohatran'izany, ny tantine, ny safira. Normal be le zaza raha ohatra hoe lasa artiste ohatran'io, chanteuse ohatran'io ary mahay ary tena mahay Mardia. Tiako lazaina fotsiny zay. Ny olana manko amintsika malagasy zany de zao raha ohatra zany le ankizy a lasa loa be le progression takan'ireny Mardia reny zao. Tena lasa loa be mihitsy angambany izy iny 12 ans 13 ans defa ouais. On a déjà vu que ce sera une future star. Même na ny comportement anarany na ny anarany. Fa ny olana zany a misy ihany koa ny ankizy, misy ny mpianatra samy mpianatra ao, misy ny surdoué, misy ny taraiky azy izy. De ny olana rehefa le eny amin'ny sehatry ny asa zany reny le surdoué reny de bombardian'le olona matahotra ny ho depasena. Tena misy zany a, tena misy zany satria maromaro mitaraina amiko hoe zany raha zoky aloha zany tsy afeniko fa za tsy mifréquenté olona vendrana. Tena tonga de lazaiko zay tsy moi j'ai choisi mon monde, le monde sensible moi j'ai quitté. Moi je plus tena aleoko miaraka amin'ny olona misaina sy mandinika sy mieritreritra amin'ny monde intelligible zany toy izay hatram'le sensible mitomany mikiretaka, mifosa olona fotsiny. Eo am'le monde intelligible zay de zao tsy ny taona no mikaonty ary indraindray misy olona hoe ao anatin'ny taona no hamaritana an'le expérience, tena diso tanteraka zany. Diso tanteraka zany misy olona tonga de mijery an'le concept napetraka amin'ny olona teo nandritra ny 50 taona, 20 taona, 10 taona, 3 taona, 4 taona, 2 taona, 2 taona. Vao tonga izy tonga de hitany hoe tsy miaingo ty zavatra ty fa tonga de zao. Nefa olona vao tonga de tonga de hitan'izy tsy niandry herintaona expérience na 2 taona expérience, 5 ans d'expérience na 2 ans na 10 ans na 20 ans d'expérience fa ny olona izay le vision na le discernement rapide zay, spontané, izay no nahatonga an'le ino ty izy teo ohatry amin'ny tapaka ty fa azafady tompoko a. Azafady a, tapaka le izy a. Ialako tsiny fa tapahany tsy haiko hoe inona no nahatonga azy tapaka teo. Azafady re tompoko a.
De ny olona izay miarahaba tokoa tapaka an'izy teo, miala tsiny fa tsy fantatra hoe inona no nahatapaka azy a. De ny olona izay tonga de tohizako le izy mety nanaraka teo nareo, mety tsy nanaraka, fa resaka hoe resaka surdoué. Ny olona doué zany a tsy ces gens-là, ils n'ont pas besoin des années d'expérience. Des années, des mois ou des semaines ou des je sais pas moi. Tsy fantatro fa maso mijery fotsiny, mandinika mipôtasy an'le dossier fotsiny izy, de efa hitany hoe tonga de ato tsy mety, tsy mila expérience zany. Mijery an'le olona fotsiny izy, de efa hitany hoe zao. Fa tsy mila miteny anao hoe ianao tsy ampy expérience ianao. Ny olona miteny an'zany matetika par rapport amin'ny olona manana du moins par rapport amina olona surdoué zany e. Ny surdoué koa manko tsy voatery hoe be diplôma be a. Fa any amin'ny parcours-ny any no ahitanao an'le izy hoe ty olona ity autodidacte le olona ohatra. Fa na ny zavatra nianaranao raha tsisy dikany aminy au bout de 2 jours, 3 jours d'efa hainy. Misy zany a, tena misy zany. C'est pour ça que les Américains, à un moment ou à un autre izy a, tsy nahazo nasiana sary ny CV, tsy nahazo nasiana taona, fa tonga de nalefa. À un moment misy zany a. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est que c'est pas seulement hoe inona ny parcours-nao, parcours mitovy daholo. Rehefa amina job anankiray, ohatra hoe mila bac plus 5, de bac plus 5. Après, qu'est-ce que vous avez vraiment dans la tête? Qu'est-ce que vous avez vraiment dans le ventre? Qu'est-ce que vous pouvez amener de plus, du moins en plus-value par rapport à la mission en question? Petraka zay fanontaniana zay. Ka raha ohatra anao be expérience be matetika ny olona zany refa hoe za efa tary nanao an'zao de hitan'ny olona anao miova poste indroa. Hoe tatsy anao de tatsy anao de izy ny olona fa maninona ary ty no mifindra ratsy, mifindra roa, iza ny teny amiko fa ho tafajanona ato ty. Zay no nahatonga an'le taty aoriana lasa formation maison. Alohan'ny orinasa maka an'le olona tena vao mivoaka fraîchement avy any amin'ny fianarana, na izy mihitsy no mi-former azy. Takan'izany zao ny BMW tany amin'ny taona 1970 tany, de tena nisy mihitsy ny hoe BMW mihitsy mi-former ny reto agent marketing na ny agent commercial. Hitako zany. Formena tena hoe afaka baka le olona de mianatra telo taona de mivoaka avao de tonga de ao amin'ny BM miasa. De commercial. BMW no teneniko zany, fa tsy lalatina Rakotondrazafy akory. Zay no tiako hazavaina amin'iny hoe mba mitandrema ihany reny misehatra ny asa reny, reny le manindrinindry reny hoe ianao tsy ampy expérience sy ny karazany. Sao de io ne tena teneniko anareo ray ny maso valy de mivadika amin'ny baolina, de tsy anatananao le izy, ary menatra ianao am'le olona rehefa avy eo, hoe tena takisay tsy nanao an'iny vavako iny. Takisay tsy nanao an'iny. Tadidiko misy nomination taloha lasa any am'le olona tsy ampoizina le izy, menatra tanteraka, tsy mahajery akory, satria ny vavany lasa lo. Ka mba manana ihany humilité rehefa mba manana poste ambonimbony, mahaiza manaja an'zany atao fiaraha-miasa, apetrao tsara le fiarahana miasa fa tsy manambanimbany ny hafa, tsy mitondra lavitra zany. Satria ao anie le miteny hoe ianao tsy ampy expérience, eny ara fa ianao ampy expérience fa inona nefa ny zavatra vitanao teo am'le firenena ka nahatonga an'le firenena nandroso nefa rehefa nataony koa tsy totra niletika ihany le firenena par rapport amin'ny zavatra mitranga. Ka mba mila mandinika ihany re tompoko fa aza de mba manao toetra ohatran'izany. Maromaro nareo manao toetra ohatran'izany amin'ny
fomba fitondrana ny raharaham-panjakana. Sy any amin'ny orinasa eny na de any am'privé ara, satria manomboka misemerger zao ny tanora. Tena misemerger ny tanora ary ny tanora am'zao fotoana zao a, zao kosa aloha tena ialako tsiny, fa ny tanora am'zao fotoana zao mianatra ary ny ankabeazan-dralahy ny ankabeazan'ny tanora am'zao manam-pahaizana daholo. Manam-pahaizana ary tsy manan-kilembenana. Ça, il faut continuer à avoir beaucoup de caractère, qui ne lâche jamais. Fa rehetra le tady solution facile andeha ho any am'politika dia lasa ministre bonheur a, reny indray a sy zao teneniko an'laisan'zany ry zalahy na ry zavavy. Anisan'ny zavatra tsotra indrindra zany hoe tonga ministra zany. Anisan'ny zavatra tsotra indrindra zany hoe tonga premier ministre zany. Tena lazaiko anareo zany. Fa rehefa le jour nareo tonga ao, de manomboka ianareo manisa andro hoe roviana no asorina eto. Fa raha misy asa hoe tena vetivetika de vita, de zany asana premier ministra, asana ministra izany. Ray amasivàly ianao de efa maka sisiny. Satria na ianao tsy mety am'le deba, na ianao tsy mety am'le vahoaka, na inon'inona capacité-nao hoe na mety ary, rehefa tsy mety am'le harmonisation zay tian'le filoha apetraka, de tsy maintsy mihisaka ianao. Dikan'izany ry zalahy, ry akama, aza milingilingy, aza milingilingy ianao ve vao roa amby telopolo taona, aza mangala tahaka an'zany hoe tantely Andrinarivo zany, manam-pahaizana zany, centralien zany, aza mangala tahaka an'zany atao hoe José André Nelson zany, politicien zany, zany hoe efa X zany, niveau ambony tsy azonareo eritreretiny zany. Aza mandala tahaka an'zany atao hoe Ivoasiny zany, Ordona zany, aza mangala tahaka an'ireny. Fa raha ohatra ianao hoe diplômanao mbola diplôme 24 heures ery fa manam-pahaizana ianao aloha d'accord. Kanefa ianao raha miala aveo tsy recruter akory any amin'ny banque mondiale na any am'reny organismes internationaux reny fa mbola société nikarana ny maka anao avy eo. Alors ry zalahy maka parcours, za tsy miteny hoe maka expérience, mandeha parcours am'reny organismes internationaux reny mety aloha, na miasa amina boîte matanjaka, misy kokoa ny stabilité am'zay. Fa raha hiazakazaka any am'politika nareo, de herintaona 6 mois de vita bonheur. Mais nul n'est. Mais nul. De iny de aveo vita aveo de tratra fa hoe nangalatra. Le tonga ministra anie matetika mangalatra de manan-karena e. Kanefa aorianao tsy ho toléré intsony zany. De rehefa tonga ao vao anenina. Rehefa ino no ty nataoko? Zany ny source nirotaka gauche à droite rehetrarehetra io, satria tambazana an'zany le tanora, tambazana vola, tambazana zao. Fa le tena mijoky an'le revy, afa-ty Adiram-bato. De mety hitenenareo hoe akoatran'izany koa ne nitondranareo an'io colonel io, tena marina, ohatran'izany mihitsy nitondranay azy. Fa ny olana de zao, tokony ho hitantsika. Tafiditra tao anatin'ny fahantrana lalina anie ny malagasy e. Ary efa nitaraina anie ny malagasy hoe mba aiza nareo tafika e. Efa nitaraina anie ny malagasy hoe aiza tsika e. Tsy zaka intsony zao e. Nisy anie zany fa adinotsika sady hoe tena nisy zany. Tsisy zay tsy nitaraina fa hoe tena resy tsika e, mbola tsy nisy ohatran'ity tena resy tsika. Nanaiky resy. Nanao hetsika fotsy tam'tony lobaka fotsy tony.
Efa nisy zany. Miondrika mpanajana nanaiky resin-drajelona. Fa io kosa ary nisy tataka. Eto ny azahoana an'ity. Iny izy tratra. Zany hoe avy any amin'ny fitakian'ny vahoaka le izy. De ozy indray ny sasany hoe ko zao raha misy vahoaka mitaky io. Niverenan-drajelona. Azafady a. Tsisy ifanaraka aminareo am'zany mihitsy. Zay le niteneniko teo, zay le niteneniko omaly hoe raha ho zakanareo ve tena misaora anareo tena raha misy olona zany tokony hisaora anareo. Izy 5 lahy reo mena amin'ny fitondrana ireo manam-pahendrena. De alaotsika tsy mamaly faty. Tazomina ny vahoaka tsy hanao règlement de compte. Fa raha ny tena marina anie tsy azonareo eritreretina ny règlement de compte nieritreretin'ny vahoaka e. Tsy azonareo eritreretina ny règlement de compte eritreretin'ny vahoaka. Ka izay no nahatonga anahy niteny maly hoe ho tatinareo ve? Raha mitratra tapoka ny olona, za tsy miteny hoe olona tia ny Mikael Randrenirina. Fa ny olona tsy tia ny Andry Rajoelina. Ny olona nataony Rajoelina nahitany zany atao hoe nahitany Jakob. Raha mitratra tapoka ve reo olona zakany kajinareo, zakany betronareo. Zay no ataoko hoe ory zalahy janony a. Aza misangisangy ratsy a. Fa tsy ho zakany lesany nareo na io fitondram-panjakana io raha tsy asakana. Raha sanatria reo olondreo no tezitra tapoka. Mahasakana io fitondrana io satria netiny ampahendrena le zavatra hoe aleotsika tsy mamaly faty fa mipetraky tsika. Fa zay manao misangisangy kosa tonga de samboritsika de reny tonga de mihinana ny tsy afara reny. Lasa miseho victime manko izy ireny ny tena marina. Nefa tena za tena miteny anareo fa nisy tokoa niketrika. Nisy tokoa niketrika hanomganam-panjakana amin'ny alalan'ny fanakorontanana. Raha hidina eny an-dalambe hanao fitakiana, hanao revendication, tsisy fieritreretana hanimba zavatra, tsisy fieritreretana hanonga-panjakana, azo atao. Marche pacifique, manifestation pacifique, revendication légitime, azo atao. Fa raha ohatra kosa hoe takara niketrika ry zalahy, tsofaina amin'ny poteau, sabotena ny centrale thermique ny Tsimbazaza, ny distribution ny rano, de am'izay tezitra mivoaka de romotra mivoaka miady amin'ny fanjakana, de rombahany eny am-panidinana ny fitondrana. Non, mitetika rehetra ny mety daholo rehefa tsy tratra e. Mitehaka ny sporteur rehefa ny mpanara-maso sy ny enina rehefa hoe tsy tratra. Fa rehefa tratra kosa de matatesa vadikitsaka. Rehefa tratra hoe io fa tratra hatramin'ny enregistrement de aza miteny hoe victime zay na ohatran'izao hoe tsisy an'izany. Zay ny amin'iny. Tandremo. Aza misangy ratsy. Fa raha mitratra tapoka reo tsy ho zakany lesany. Tena amiko zany. Reny sao fa misy miseho désolidariser hoe ohatran'ny mamay be ty fa aloha ialana lavitra le fidy a. Ohatran'ny mamay ty fa aloha ialana lavitra le fidy satria durée le ry mionkonona fotsiny ery. De tsika navelany eto de nefa tsika ohatran'ny tavela eto. Hitanareo am'zany reny zany fitahana le bois-kely hoe menace ialahy de nirahana mpanaovina mission. Ary le bandy iny tena nanao le bandy iny a. Tena nanao. Fa misaotra azy namaky Batsila na hoe
Ifidy ny naniraka anay sy ny karazany, azony Andriamatoa maro karavalomana natao mihitsy zany no nitory nifidy. Azony Andriamatoa Hery-Rajaonary mampianana mihitsy zany nitory amin'ny fidy. Sisy ialana. Ary azony fitondram-panjakana atao mihitsy koa no misambotra an'ireo olona satria nanakorotam-panjakana. Oui, nanakorotana firenena. De raha mba mila fijerena ihany le hoe ty arovana, ty tsy arovana, fa rehefa olona hozy izy inga Machiavelli zay mamadiky indray mandeha. De tadidio fa mahavita mamadiky indroa, intelo, inefatra ao anatin'ny fiainany manontolo. Rehefa ny olona mamadiky indray mandeha tsy atokisana intsony. Mila mandinitsika menakavy ny am'izany. Resaka vadivadiky ty ihany zany a, amin'ny resaka le zavatra mitranga manko de zao, andrasana kion-dalana, zany premier virage, ny fitondram-panjakana hoe io fa manao adalàna, io fa manao faute, io fa manao dérapage, dia tonga de avy amin'ny angady sy ny arina ireto influenceur na lanceur d'alerte, na ireto manana smart telefaonina smart de afaka manao ze eritreretiny tenenina sy soratana. Tsika eto amin'ny YouTube aloha mba tsy ho zay mba manaova abonnement tokoa. De zao ny zavatra teneniko anareo, misy descente natao effectivement teny Behoririka sy Analakely. Tsara ho fantatritsika fa zao, ianao zany a ao anatin'izany atao hoe sehatry ny fandraharahana de zao, rehefa te ho grand ianao dia micréer marque ho anao. Créenao Apple, Nike, Puma, Lacoste, Rolex. Fa naniko ny lazainy zay, Louis Vuitton, Dior, Lévi-Strauss, Coca-Cola. Fa naniko ny lazainy reo marque reo satria reo no anisan'ny marque tratran'ny contrefaçon lehibe indrindra, betsaka indrindra, ary tena marché tena zute eto ambonin'ny tany. Amina milliard de milliard de dollars. Fa zao, ary ny tena grave ary de zao, ny tompon'ny marque tsy malafilavitra akory mihoatra amin'ny faussaire, mpanao contrefaçon. Grave be an. De mivoaka ny lalàna eran-tany fanaosonian'ny daholo ny karazana saratra zany na convention. Ny firenena maromaro ary anisan'izany Madagasikara, amin'ny fanenjehana amin'ny fanaovana contrefaçon. Mbo angamba raha tsy diso ahako 3 taona angamba zay raha be indrindra, presque conteneur 3 na telefona Samsung Fople no nitorotoroana sy nipotehana tamin'ny bulldozer tany Chine. Satria tratran'ny tompony marque de nitory izy. De nireagira ny fitondram-panjakana sinoa hoe effectivement c'est vrai, satria izy niratifie ny convention io koa raha tsy diso. Ohatran'izay exactement le taty Madagasikara.
Mitory ny orinasa baolay. Fa ny marikany lasa vita contrat façon. Zay marika représenteny zany. De niidentifieny hoe tato aby magasin misy and'izy. Normal be. Raha manio military miaraka amin'ny représentant ny Artec. No tonga ny saisir an'ireny téléphone ireny. En fait ny tena marina, ny fanjakana mi-exécuté ny fitoriana zay ao anatin'ny ara-drakiny mihitsy zay nataon'ny baolay. Imagineo hoe marikanao ve no ataon'olona copie? Eritrereto zany hoe any ambadika any zany misy olona misoloky hoe za Fleury Rakotomalala. Jerena ohatran'ny mitovitovy tokoa, ohatran'ny mitovy samy kabota, samy voatavotavo. Ka io olona io ambadika eo zany manao mahavita zavatra tsy eritreretinao akory à la placenao de zany ve de mety? Tory am'izay ny Fleury Rakotomalala tena izy. De voasambotra eny am-panidinana ve ianao de ianao indray no mitaraina hoe victime. Nefa ny entana amidinao non seulement tsy d'origine, fa en plus ianao mbola mamitaka ny client-nao, mbola mangalatra sy mitrahir amin'ny marikan'le tompon'le marika satria ny conséquence an'ireny edy zao mandeha kely 2 volana 3 volana le telefona de maty. De tonga de tena tsy alehany koa raha le raha ohatra zany Samsung natao marika natao contrefaçon tao. Tena le Samsung rangahy efa voy nefa le zavatra fopy. Ohatran'le kiraronay ka vidiny eny Clinion koa raha ty natirany misy zany. Tena marché tena juteux io a. Ary indrindra any amin'ny tany manitra de tena mandeha io zavatra io. Satria le olona rehefa hoe naiky ny kirarony de ohatrany hoe misy ascension sociale zany na économique koa en parallèle sy une extérieur d'aisance on va dire. Mahay mba mengana zay naiky ny kiraronay. Ohatran'izany kanefany mipetraka ny lalàna tsy maintsy arahana ny lalàna ka na lafo toy n'inona ary ny Lacoste de tsy azonao atao normalement. Raha ohatra ianao zany aty ka ino ianao mitondra miakanjo anao ka Lacoste fopy nanaovanao ka tratran'ny douane ianao eny amin'ny Champs-Élysées eny, manana droit mihitsy izy manaboridana anao. Tonga de asorony iny akanjo entinao iny satria fopy iny. Manana droit mihitsy izy ny douane zany. Taiza ny ahitanao an'ity de hoe tany Madagasikara mividy an'ity tonga de saisissena. Zavainy ambakin'ny sakosonao sy ny zay anao mety possible ary anaovany mihitsy perquisition anao. Tsy azo atao io. Efa manomboka mba miditra amin'ny firenena tandalàny Madagasikara, mivarotra ataon'ny olona saboten'ny hafa satria n'inona lazaina manimba ny asan'ny tompon'ny marika zany a. Amiko hitako hoe normal be le fanjakana raha manao be midina misaisir ny zavatra fopy la ka ao indray manko mitaraina ka le fiainanay monsieur Fleury Rakotomalala efa lafo be kosa fa aleo zany mba hividy fopy la tsy ohatran'izany. Non, de lasa fopy hatrany amin'ny farany raisonnement antsika mianakavy any ka DJ-ny lasa filoham-pirenena de jereo amin'izany lasa vendrana betsika. DJ-ny lasa filoham-pirenena. Tsy hitanao ve fa ohatran'ny very tanteraka tsika tao anatin'izay taona maromaro zay. Very andarany tsika. Zay. Nareo ohatran'ny tato-amin'ny YouTube ohatran'ny tsy nireagir mihitsy a. Efa anao veloma tsika. Zay masaka andrano fa de arahabaina aloha tratran'ny
Fetin'ny asa na ny mpiasa angambany zay raha zay ny ilazana azy. Ka dia veloma tompoko a, mandrapeo anao.